Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny fahatapahan-jiro, ny subvention'ny commune ary ny fahasimban'ny lalana. Izay no teboka notsindrin'ireo loholon'ny Madagasikara nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement androany. Tsy misy ihany koa ny fiaonan'ny mpikamban'ny gouvernement sasan'ny loholona, izy ireo izay mpanolontsain'ny gouvernement. Maro amin'izao fotoana no tratran'ny office malgache des hydrocarbures amin'ny sary fa nanangona solika amin'ny bidon eny amin'ireny mpanjara solika ireny. Manoloana izay, namoaka naoty androany ny office malgache des hydrocarbures ary mandrara ny fanjifana solika amin'ny bidon lehibe maro na mihoatra ny 520 litatra. Didina andalambe androany ireo mpianatra teny anivon'ny université Nakatso sy ny polytechnique Vontovorona. Ny tsy fandraisana ara-potoana ny vatsim-pianarana sy ny tsy fahatombanan'ny digitalisation no anton'ny fitokonana raha ny fanazavana. Tsy marina avokoa ny nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantana-mbola omaly nandritra ny fiaonany tamin'ny mpikamban'ny gouvernement sy ireo solombava-mahoaka ka niresaha mahakasika ny fanefanany volan'ireo orinasa mpanao lalana ankoatra ny vola tsy mbola voalohan'ny fanjakana. Takin'ireo orinasa ihany koa ny amerianan'ny fanjakana ny caution de bonne exécution izay tsy mbola naverina tamin'izy ireo. Ny andinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tomboko lasy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity. Aterina ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny akom-baovao mahakasika ny fifanatrihany anteny mera ny loholo Madagasikara sy ny mpikambany gouvernemanta no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ny fahatapahan-jiro, ny subvention ny commune ary ny fahasimban'ny lalana. Izay no isan'ny teboka notsindrin'ireo loholona Madagasikara nandritra ny fiaonan'izy ireo tampikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Fiaonana izay natao teny amin'ny lapamaitso Anosikely nanomboka ny maraina teo. Niatrika ny teo anivon'ny anteny merandola indray ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta izay notariny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny maraina teo. Ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny fahatapahan-jiro, ny subvention'ny commune izay tokony ampiakarina 500 tapitrisa ariary ary ny fahasimban'ny lalana any amin'ny distrika maro manerana ny nosy. Ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana no isan'ny teboka notsindrin'ireo loholon'ny Madagasikara nandritra ny fiaonany tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Isan'ny fanontaniana napetraky ny loholona ny mahakasika ny teti-bola fanamboaran-dalana mampitohy ny Manoro sy Marilambo izay efa tafiditra tao anatin'ny LFI saingy tsy mbola natomboka ny fanamboaran-dalana hatramin'izao. Faly sindrito manokana eto andriamato minisitra dia nafindra eza ny vola natokana tany amin'ny LFI natokana hanamboarana ny Manoro Marilambo. Tsy ekeny etrefay satria ny lalana mampitohy Manoro Marilambo dia mireto 130 km. Ny 100 km amin'io agnatin'ny distriktan'ny Manoro. Ny 30 km amin'io agnatin'ny distriktan'ny Marilambo. Ny mpampiasa ny lalana io dia lanzaina ny moto. Izao no valiten'ny ministra tompon'andraikitra mahakasika izany. Misy entreprise tonga tany amin'ny volana marsa tany ny entreprise fanomezana. Fa rehefa tonga teo amin'ny Nagisa, ny engin izay tsy zakany mivaky io moa zany ny lepelle ary somary natao ohatra ny entreprise tamin'ny fomba natanterahana ny asa dia nisy désistement dia nanao tsika appel d'offre indray mandeha ankehitriny tsika zany manao ny évaluation des offres
lafatsika miroso ny fanamboarana efa nisy fampiresahana tamin'ny gouverneur natsinanana ny afatsika zany amina fotoana foy amin'ny herinandro io mijery ny fomba ampiasantsika aloha ny fitaovany farotra fa ny ministera ny asavavainty no mandray tanana ny solika rehetrarehetra manampiandry n'izay fahatongavantsika amin'ny fanombohan'ny asa miaraka amin'ny entreprise ianao izay lalana zay. manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fangalarana maso nanontany ny fepetra ho raisin'ny fanjakana ireo loholona mangataka ihany koa ireo loholona mba hisy ny fahaleovantena ny fitsarana makesika ny fitsarana ireo olona izay tratra fa nangalatra ny maso ny ilay zaza 5 taona. Azo regny zany zaza 5 taona zay izao dia vita tanteraka momba anazy ake vavy vita i koa manoko no azo io zaza io tao e mahasefa ny azy io azo avery koa isa anao fampitaniko anariko hoe ino zava-tseritserety fa zatanao tao anty zaza madame ministre de la population ao anao ya ino zava-tseritserety nareo ho an'io zaza io fa potiky moavy zay e zavatra tiako hiteneny nagatako hiteneny voleo tokony io olo io aminay ametry anazy isy afa crime io crime odieux zavatra mamparena izy sabony zaza de leconateur anakira kenday jamais namakiny paupière de zaza nangalana le vomasonta jamais. Mangataka ireo loholona amin'ny fampitomboana ny volana ireo mpitandro ny filaminana ahafahana manangana fototra-fitrasana amin'ny tontolo ambanivohitra hampandrina ny fandriam-pahalemana. Fa isan'ny anjara andraikitry ny loholona ny manolotsaina ny gouvernemanta saingy tsy misy izay fianondro mpikambany ho anivon'ny gouvernemanta sasany azy ireo izay raha ny fanazavana tsy ampy ihany koa ireo loholona ny fotoana ametrahana fanontaniana mpikambany gouvernemanta mandritra ny fivoriana ara-potoana toy izao raha ny fanazavana ny ela raha ny avison. Raha ny olana isaky ny distrika hoy ny loholona no ho apetraka tsirairay amin'ny ministra tompon'andraikitra tsy ampy ny 12 ora amalina izany. Isan'ny teboka notsindrin'ny loholona nandritra ny fionana tamin'ireo mpikambany ho anivon'ny gouvernemanta ny tsy fandraisan'ireo ministra sasan'ny loholona. Aminareo anatanteraka anareo ro anatanteraka ny vina napetraka ny mato filoha io ny fotoana fohy mba raiso le tompoko ny telefona andao ifampiresaka andao ifampidinika fa ny fotoana indray mandeha ohatra zao tsy afahatsika manifasiva zay zavatra namany ravinahitra rehetra any mileraka ny tagnanareo misy tately tompoko andao ifanaza andao ifamevoninahitra zao zany ho fanatanterana zavatra voalazanao monsieur le président dia nandavinareo ao anareo bureau aterina amin'andreo atao premier ministre ty fato ny raha voalazan'ireo mera efatra amby 50 sy efazato ireo misy matoky andreo atao premier ministre fa azo valiny manandify azy. Ny tsy fahaiza mitantana no antony hatsiana mpandrosin'ny firenena nandritra izay 12 taona izay hoy ny loholona androany raha niona tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta. Anareo mpikambana gouvernemanta dia ity voafitina ty ny zavatra mampaharary voahoaka ngambany ravinahitra any andao ifanazy andao ifamevoninahitra samy tona ny anjara britanifesika dia androso ty fireneny ty 12 taona rilaza oatsika faharevatena fa matoa mbona izao ny zavatra misy sika rehetra manatrikety dia manana zanak'arabavy anadahindreny mahantra manana praitanindrazana mahantra nisy antony ao ny antony lehibe amin'izany dia tsy fahaizana mitantana tsy fahaizana miteny manatanteraka ny teny nomena. Panatanteraka ny vina napetraky ny filoham-pirenena ny mpikambany ho anivon'ny gouvernemanta hoy ny loholona ary manana anjara andraikitra manolotsana ny gouvernemanta ny loholona amin'ny fampandrosoana ny firenena.
Fa manoloana ny tsy maintsy akarany viditsolika kosa indray dia maro amin'izao fotoana no tratrany ofisy malagasy des hydrocarbures amin'ny sary famanangona solika amin'ny bidon eny amin'ireny mpanjara solika ireny. Nitomby ihany koa tato anatin'ny herinandro ny fanjifana solika raha ny fanadiadiana. Manoloana io namoaka noty androany ny ofisy malagasy des hydrocarbures ary mandrara ny fanjifana solika amin'ny bidon lehibe maro na mihoatra ny 5 litatra mianta. Randrianaivo. Tsy azo atao intsony manomboka izao ny manjifa solika amin'ny bidon lehibe maro na mihoatra ny 5 litatra. Io raha fehezina ny noty navoaka ny OMH na ny ofisy malgache des hydrocarbures androany. Voalohany indrindra androany zany natsikaritra izahay fa PDB indrindrindra moa tany amin'ny région zany fa tany amin'ny faritra fa tsy teto Antananarivo no nahitana an'ilay izy maro ny olona maka amina jerrycan na bidon jaune eny amin'ny station. Ka le maka PDB amin'ny jerrycan eny amin'ny station dia misy lafiny tsy mety. Ny antony tsy mampety azy dia voalohany indrindra le fanaovana stockage na solika any trano zany anatina jerrycan plastika ohatran'ireny dia mety mitera-doza. Zay koa tsy mandrara ny fanomezana amin'ny jerrycan fa mba hoe anankiray ihany satria mety misy olona mila solika ihany izy andefasany groupe ohatra any an-tranony zany na mety hoe ho ana tomobile en panne ka ilaina zany ny maka solika amin'ny jerrycan hoentina any amin'ilay toerana misy an'ilay fiara en panne. Ka le izy tsy hoe rarana tanteraka akory ny jerrycan fa hoe le maka PDB tsy mety. Nambaran'ny tale jeneraly OMH fa tsy misy ahina ny fanjifana solika eto amintsika ary amtanteraka ny tahiry. Momba famatsiana amintsika amin'ny teny zao misy sambo eo ampanaovana déchargement automasina. Tamin'ny faraparany tatoato zany zao sambo 4 no nisesy tonga tao automasina mitondra solika isan-karazany ireo sambo ireo dia le fa-4 zany zao no midécharge amintsika amin'ny teny zao. Midika zany fa mitohy mandrakariva aloha ny famatsiana eto amin'ny firenena fa tsy misy tokony atahorana. Avy eo ireo rehefa tonga rehefa vao débarquer automasina ireo dia tsy maintsy miparitaka ihany manerana ny dépôt rehetrarehetra. Fa momba n'le androany fotsiny natonga anay hoe mizahatra tsy mety koa zany le olona le manangona amin'ny jerrycan soit izy zany olona mety hoe hanao spéculation hivarotra any amina toerana izy dia hanao prix ataontsika hoe prix tsy mety zany amin'le mpanjifa soit le olona le matahotra hoe sao dia androany miakatra nefa araka ny tendrika eo tsy misy fiakarana androany. Raha ny hita andro maro mialohan'ny volana jolay izay nambaran'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo fa fotoana mety akarany viditsolika no nisian'izao tranga fanangonana sy fikasana fanangonana solika izao. Teto amin'ity mpanjara solika iray ity nandritra ny andro maromaro izay no nahitana ny fitombon'ny fanjifana solika io. Misy zao mitondra bidon maromaro dia izay nefa tsy afaka mahame mihoatra ny ray bidon teo amin'ny herinandro mahery teo izay. Ny olona misavorovoro manangona solika. Araka ny tsao zany dia hoe hiakatra ny vidin'ny solika dia matahotra ny olona dia manangona. Tombo be mihitsy ny fanjifan'ny olona. Herinandro mahery teo izay ny olona manao plein daholo hoe matahotra le fiakaran'ny vidin'ny solika. Dia miezaka manao plein daholo. Taloha zao izay mety any amin'ny 4000 any latsaka. Zao izay efa malafo 5000 mahery isan'andro. Entitra izy ireo nanomboka androany amin'ny fanarahana ny noty navoakany OMH ity. Hiera ihany amenay dia miverina ny ambiny. Tsy fantatray aloha raha hoe miovaola zareo fa misy manangona zany dia izay fotsiny tsy afaka mahame mihoatra an'izay. Hatreto nambaran'ny teo anivon'ny OMH fa mbola anatin'ny fampirarahana ny mpisehatra mikasika ny viditsolika io. Momba n'le prix zany dia zao no afaka ambara amintsika amin'ny teny androany. Voalohany indrindra aloha tsy misy fihetsehana io rapitso. Zay zany aloha dia efa mazava amintsika rehetra. Momba ny hoe ahoana sy ahoana ny fandehany. Voalohany indrindra efa fantatsika zany satria efa nanambara ny filoham-pirenena herinandro vitsivitsy zay hoe tsy azo hidivirana io satria enjana be le zavatra mitranga eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Zay ny amin'ny andro androantsika amin'ny resaka zao mbola tsy afaka miteny aminareo zahay hoe roviana na roviana sy hoe ohatrinina satria mbola mitohy foana le fitoanan-doha ao anatin'izy io amin'le hoe fitsinjovana n'le hoe atraiza sy atraiza ny mety ho zakan'ny olona sy ny sisa sy ny fanarahana miaraka amin'ireo compagnie pétrolière ireo zany. Fa amin'ny andro androany mbola tsy afaka miteny aminareo zany hoe roviana sy ohatrinina fa ho hitantsika miandalana eo ihany.
Toy ny fitakiny ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny kosa indray dia manameloka ny fanehoan-kevitry ny minisitry ny raharaham-bahiny nanoloana ireo solom-bavim-bahoaka ny sendika ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity androany fandotona ny tolona tsy fahafihezana ny asa ary tsy famahana ny olana izay no fandraisan'izy ireo izany antony anohizana ny fitokonana raha ny fanazavana olona saina. Nanoho ny fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny noho ny tsy famaliny ny fiadinan'ny primatura ny fangatana izy ireo ary izao indray niampy ny faneho-kevitra ny ministry ny raharaham-bahiny nandritra ny fandraisam-pitenenana nanoloana ireo solom-bavim-bahoaka teny amin'ny CCI Ivato izay tsy ankasitrahany ireo mpiasa. Tsy marina ny filazana Andriamato minisitra fa misy ambadika politika ny fitakiam-piasa ny raharaham-bahiny hanatsarana ny fanavakavahana atao anivon'ny ministera. Tsy ekenay ary melonay ireo teniny sy fihetsy manebaka sy manevateva ary manambany anay mpiara-miasa aminy. Tsy ekenay ary melonay ihany koa ireo teny maneho mivantana na ankolaka ny fanavakavahana ara-piaviana izay nataony taminay mpiara-miasa. Tsy vonina ny hitondra vahaolana maharitra hanafanana izany tsy famendrena izany ny minisitra satria nahilika fotsiny tany ambadika ny resaka politika ny olana. Aoka minisitra tsy alokaloka ao ambadika ny antoko politika sy ny gouvernemanta amin'ny fanavakavahana izay ataony. Ny fiaonana intelo mietona izay nilazainy fa nisy dia tsy nataony velively hamahana ny olana fa hanapaipona ny mpiasa ary nitadiavany hametrahana ny fomba fijeriny azo manokana sy fanamaivana ny fitakiam-piasa. Momba ny affectation araka ny sata amin'ny feny mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny, misy ny fepitona mazava hiasana any ivelany sy eo anivon'ny ministera io anosy, misy ny fifandombiasana saingy inina tsy hiajay na izany ho hiatrany ireo mpiasa ary ireo akaiky ny tompona andraikitra ihany no misitraka izany isan'ny antony fitokonana. Ny sendika rotota dia manapa-kevitra fa mitohy fitokonana ka reto avy ny takiam-piasa. Ny fampiarana tsy misy atakandro ny rijan-dalàna mahakasika ny rotation sy ny affectation. Ny fisitrahana isam-bolana ny tampo-karama napetraky ny lalàna ho anay. Ny fanatsarana ny tontolo enti-miasa eto anivon'ny ministera amin'ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana mba ho tandrify ny maha-ministera ny fiandrianam-pirenena na ministère de souveraineté ny ministera ny raharaham-bahiny ary indrindrandrindra ny fanatsarana ny fanavakavahana ara-piaviana ataon'ny ministra. Ko araka ireo rehetra voalaza ireo dia mampametra-panontaniana ny hoe ny ministry ny raharaham-bahiny malala tsara ny asa atao ve no misy eto amin'ny ministera mampiray mpiasa sa mampizarazara ary ambonin'izay mova olona manana fahendrena mahay manetry tena ary feno fanajana miendrika ny tantana ny departementan'ny fiandrianam-pirenena. Araka izany mijanona ho service minimum ihany no tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny mandra-pivaly ny fitakiana izy ireo. Ampany tamin'ny fanambarany ny sendika ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ihany reny fa azonao jerena manontolo ao amin'ny pejiny vaovaon'okolo izay fanambarany ny sendika mahakasika izay fitokonana ny mpiasa ny raharaham-bahiny izay. Fa tontolo ny fampianarana kosa indray dia nidina Andalambe androany ireo mpianatra teny anivon'ny Université-n'Ankato sy ny Polytechnika Vontovorona ny tsy fandraisana ra-potoana ny vadim-pianarana sy ny tsy fahatombana ny digitalisation no antony fitokonana raha ny fanazabana. Nanatanteraka fitokonana ireo mpianatra eo anivon'ny Université-n'Ankato sy Polytechnika Vontovorona androany. Antony izany ny tsy fahazahoana araka ny fotoana efa voatondro ny vadim-pianarana sy ny olana eo amin'ny digitalisation. Marary ny zavatra manjoanay amin'izao satria voaka ny calendrier tonga nefa ny andro lazaina fa 2 volana ary tonga ndray nefa le andro teny izarana le bourse tsy tonga akory le bourse ao anatin'izay nefa tsy azo ditsika tsy hita mbany mahasotra ny vatakory na ny fiakarany vidim-piainana nefa mbola ao anatin'izany ihany tsy fahatongavan'izany bourse anay izany lista ndray no voaka avy any miantefa amin'izany tompona andraikitra amin'izany ny ao amin'ny poste sy voakasika ministera voakasika mpiahanay dia natao par mention izy dia androany tokony anjarana ekônomia rehefa tonga nefa ny mpianatra satria efa vita ny fandaminana tonga ny mpianatra hatramin'ny 3 maraina tamin'ny 4 maraina ao ambany ao satria tao amin'ny gymnase ny tokony nanaovana ny paiement hatramin'izao oretenenantsika zao tsy mbola mahita tavana poste zay na mpitavana agent payeur amin'izao ritsika amin'ny resaka zao tsika zao natao hoe amin'ny 5 latsaka fefany ka eto zany dia tena zay no naneo fahatezerana moa zany ny mpianatra ary nisan'izay etsika kely nandeha teo zay hoe tena tsy firarahina mialatsiny amin'ny fampiasana teny vahiny hoe foutage de gueule le izy.
araka izany nidina an-dalambe ireo mpianatra manoloana izay tsy fandraisana fa tsy mpianarana izay ho an'ny teny amin'ny polyteknika vodivorona nisy ny fanakanan-dalana sy ny tora-bato nataon'ireo mpianatra niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana ka mpianatra 3 no voasambotra tamin'izany. Dia ao anatin'izany misy namanay ihany tratra anankitelo dia mba mangataka izay ny amoahana azy ireo faran'izay aingana. Mba hiteny zany zay mpianatra mitady ny vahaolany tokony vahany zareo ny olana mpianatra fa tsy ny olona ty ambany vohatra ty ny olana atrano notifirin zareo. Maninona raha le mpianatra ny enjehany fa tsy ny olana atrano notifirin zareo. Ny mpianatra mitady ny vahaolana no mpianatra amin'io maninona vahana ny olana ireo mpianatra ireo. Fa zay ny atranonay tsy avy mena zay ny atranonay ny zanako zao torana 5 taona ny zanako torana. Fa mba miangavy amin'ny mpitondra fanjakana mba man'le problème an'le mpianatra mba hatsietsakany amin'ny vahoaka le izy amin'io. Anoho ny fitokonana ireo mpianatra raha tsy mivaly ny fitakiana ho iatrany ny faneho-kevitra izy ireo. Fitakian'ny mpianatra iny fa fitakian'ireo orinasa mpanao lalana kosa indray dia tsy marina avokoa ny nambara minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola omaly nandritra ny fionampikamba ny governemanta sy ireo solombavam-bahoaka ka niresahany mahakasika ny fanefana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana io no nambaran'ireo solotena ny orinasa mpanao lalana tamin'ity androany ity. Ankoatra ny vola tsy mbola voalohany fanjakana takian'izy ireo. Ireo orinasa ihany koa ny amerena ny fanjakana ny caution de bonne exécution izay tsy mbola naverina tamin'izy ireo. Nandiso tanteraka ny nambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola omaly raha ny resaka mikasika ny fanefana ny volan'ireo orinasa mpanao lalana ny solotenan'ireo orinasa tsy mbola nisitraka ny vola androany sy nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Ny safidy ny tsy aneho ny sarany sy ny feo izy ireto no ny tsindry mandeha anoany sy ny tahotra samihafa. Nilaza raha matoa ministra fa ny 76 entreprise no payena vita audit ary navita asa ara-dalàna no nataon'ny fanjakana ny payen'andreo zareo tamin'ny novembre 2021. Ahintsinay aloha fa tsy 76 entreprise no payen'ny fanjakana fa 74 facture. Ary ny critère ny payen'andreo 74 facture eo dia tsy fantatray satria nommé gouverneur zareo tao alohan'io novembre 2021 io nanao audit 190 travaux no vita audit fa 74 facture no payen'ny fanjakana. Ny facture dia tsy voatery hoe entreprise ray facture ray fa mety hoe misy asa ray misy facture 3 zany hoe tsy mahafena an'le 74 entreprise lazainy le 74 facture ny tenenina. Le 190 travaux vita audit voalohany zany nanalana an'le 74 facture dia ny andro audit fandroany indray taty mois de février 2022. Tapaka tao anatina conseil de ministre tamin'ny février 2022 hoe anangana comité zareo hanao audit dia izay vao mipase tamina paiement. Vita io audit io dia maro aminay navita asa 100 réceptionné définitivement kanefa raha matoa ministra milaza fa na fictif na tsy vita ara-dalàna ny asa dia tsy mipayena. Disonay zany tokony manana rapport d'audit izahay fa vita 100 ny asanay. Dia eo zany dia efa misy traitement inégalitaire satria maninona le mipayena tamin'ny novembre 2021 ireo tonga dia nipayena. Misy aminamanay tanatin'ny lista vita audit niaraka tamin'ireo fa mbola misedra an'le deuxième audit taty aoriana ihany dia tsy paye mandrakity ny androany. Ankoatr'izay takiany ireto orinasa mpanao lalana ireto ihany koa ny amerenana ny caution de bonne exécution. Efa vita réception définitive koa ny asanay dia misy an'le caution de bonne exécution tokony rehefa averon'ny fanjakana aminay le volanay tany. Iny koa zany mbola olana aminay koa hoe ankoatry ny facture anay tsy alohany
mbola tsy omeny koa le caution de bonne exécution tokony efa restituena aty aminay ka eto izay tena manao antsoavo any amin'ny filohan'ny repoblika izay manao antsoavo satria any aminy sisany lakile ny hafa rehetra samy manana ny filazany daholo ary tena mbola averina ihany fa diso ny filazan'ny ministra ny finance omaly fa ny asa tompo a vita audity avokoa ary maro no 100% vita ny asa fa tsy misy an'izany hoe tsy vita daholo izany matotsy ny payena dia mangataka ny filohan'ny repoblika izay aloavy re tokony volanay fa lasa le situation zany lasa araroton'ny olona misy hatramina olona lasa ohatrany hoe manararoatra hoe mangataka pourcentage aminay dia amoaka ny volanay apetrany chèque-nareo fa afaka avoaka io ohatran'izany un an zany délai de garantie dia efa dépassé lavitra io un an io dia tokony efa nirestituen zareo aloha le caution de garantie nefa mbola tsy averony koa io ankoatran'le facturanay tsy omeny tsy aivina maheran-dronjato ireo mbola tsy nisitraka ny volana io pejin'ny kolotsaina kosa indray dia nanomboka androany hatramin'ny 10 volana jolay ho avy izao ny fampiratiana tableau noir etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Hita ao avokoa ireo fampisehoana miompana amin'ny fijerin'ny Magdalena Olkoana amin'ny alalan'ireo tableau noir ireo fity nokolona. Nanantontosa fampiratiana tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely i Magdalena Olkoana manomboka androany mitondra ny lohateny hoe tableau noir ireto asa tanana ireto. Fampiratiana mikasika ny tontolon'ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara. Isan'ny nitsidika ireo faritra maro teto Madagasikara i Magdalena Olkoana tao anatin'ny fitsidiana ireo sekoly maro samihafa no natsapana ny fahasamihafana amin'ny fampianarana manerana ireo faritra raha ny fanazavana. Fametrapantaniana taminy aloha ary indrindrindrindra tiany amin'ny artiste azy ho ampiseho ihany koa ary indrindrindrindra mpanontaniana ntsika rehetra izay mijery an'izy ity ahafahana mijery hoe ny fampianarana tsy ny eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao zany raha amin'ny heviny dia mila mandray kiondalana lehibe anankiray ary izay kiondalana izay no fanontaniana apetrany misy ampahambaliny ihany ao anatin'ny zavatra hoentiny indrindra fa ny soratra sora-baventy izay eto moa zany fa ny tableau dia natao indrindrindrindra tamin'iny route nationale 7 iny zany hoe ny lalana makany atsimo iny zany no tena nahitany an'izy reto ary nitsidika sekoly marobe izy arak'izay ihany koa nefa dia tsy mitovy ny fomba fampianarana amin'ny toerana maro samihafa ary indrindrindrindra ny atao hoe ny lakilasy na ny sekoly izay misy zany amin'ny toerana maro samihafa ka izay no tiany nametraham-panontaniana amin'ny artiste azy afaka mitsidika ity fampiratiana ity avokoa ny sikajin'olona rehetra manomboka androany etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Fampisehoana mivelatra izay maneho ny fijery mihodidina amin'ny fampianarana. Hatramin'ny 10 volana jolay ho avy izao no hisokatra amin'ny besinimaro ity fampiratiana ao amin'ny lapan'ny tanàna ity. Isentao anaty doka fo vetivetsika ny fitokonany zotra 182 mampitohy an'Ambolokandrina sy Ambohijatovo ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety. Ho fiomanana amin'ny fialan-tsasatra lehibe ny ministera fizahantany sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahaenina amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 9 ary 10 jolay 2024 eny amin'ny gara Sorano Analakely. 3 andro ampahafantaran'ireo mpamolavola fivahinianana sy ireo ofisy baritry ny fizahantany ireo tolotra maro samihafa asongadina mandritry ny hetsika hatrany ireo sakafo sy kolotsaina maro mampiavaka ny Madagasikara. Andao izahany Madagasikara tsy misy vidim-pidirana. Finday cadeau. Finday cadeau any Saramanitra. Araroto ny fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,000 isanjato amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Quick Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Tongava aingana any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao.
manahirana mihitsy ny manetsika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra nefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao mampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnels vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux buts. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+. Le beurre Socolé, fait avec du lait frais d'un tirabé, c'est gourmand avec un bon goût de lait. Naturellement riche en vitamines A, D et E. Tellement bon! Savourez le vrai beurre de Socolé, disponible en doux et en demi-sel. Socolé, le goût du vrai. Mamenina ny arabatra ny tomboko lasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izany dia nanao fitokonana androany ireo mpitatitra amin'ny zotra 182 izay mampitohy anambolikandrina sy Ambojatovo. Antony fitokonana ny tsy fanekena ny fiantsonana izay nataon'ny komuna Antananarivo renivohitra etsy Ambojatovo ambony fity nokolona. Androany maraina, ny tokona tetsy Ambolokandrina ireo mpitatitra zotra 220 antony ny fitokonana ny tsy fankasitrahana amin'ny famondrana ny fiantsonana etsy Ambojatovo ambony raha ny fanazavana. Efa ho 2 volana teo izao ireto zotra ireto miaraka amin'ny zotra 17 no nafindra tetsy Ambojatovo ambony raha ny fanazavana ireo mpamily. Misy fiantraikany amin'ny fidiram-bolan'ireo mpitatitra ny fanovana amin'ny fiantsonana. Mihena ireo mpandeha amin'ny zotra noho ny teo aloha raha ny fanazavana hatrany. Nitondra ny fijeriny mikasika amin'ny fitokonan'ireo mpamily 220 kosa ny ben'ny tanàna raha nanontanian'ireo mpanao gazety androany. Rehefa tsy mety amin'ny 182 no mampiasa an'ilay toerana ao Ambojatovo ambony rehefa namboarina natao tsara tarehy sy madio dia tsy maninona sy voaterina ty amin'ny commune ny lisansa fa mahita taxi be maromaro zay ampiasa ny lisansa iny. Araka ny fanadihadiana teny an-toerana, nisy tamin'ireo mpitatitra 220 no nanohy ny asa fitaterana androany tetsy Ambojatovo, raha toa ka nijanona tsy niasa kosa ireo mpitatitra sasany. Efa miverina amin'ny laony kosa ny fitaterana ho an'io zotra io ny atoandro raha ny hita teny an-toerana raha ny fanadihadiana. Lafomba vao hafa kosa indray dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ireo mpiofana teo anivony CNFPPSA Ampandrian'Omby. Lalam-piofanana maro ahafahana miditra avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa no nomeny ireo mpiofana miisa 420 onona saina. Notontosaina androany teny amin'ny CNFPPSA Ampandrian'Omby ny famoahana ara-pomba ofisialy ireo mpiofana teo amin'ity ivitoerana ity izay miisa 420. Satria ataona hoe formation de masse le izy dia ny zay rehetra te hiofana zany dia afaka manao an'le fiofanana indrindrandrindra ireo tanora mety ao koa hitanareo teo manko misy ny efa nahazoazo taona fa mbola te hiofana dia zay zany le izy ho an'ny daholobe le fiofanana zay atao. Nisy filière maromaro zany atao ny pâtisserie, ny fanodinana voankazo sy légumes,
ny informatique, énergie solaire, ny fiompiana kogasy manara-penitra, ny resaka taovolo, ny resaka angovo énergie solaire izy teo ao koa ny dépannage électronique zay fanamboarana reny matériel électronique reny ny ouvrage métallique, ny ouvrage bois, ny coupe et couture, ny braille. Fiofanana izay ahafahan'ireo mpisitraka miditra avetrany amin'ny sehatry ny asa no natolotra tamin'izany. Satran'ny fanjakana ihany aloha zany nanome fiofanana maimaim-poana hoe ho an'ny olona manana fahasembanana sy ho an'ny olona hoe sahirana fa tena mahafapo ilay izy. Anao asa tena eo an-tanàna manao asa tena dia sady mitondra ny amin'ny saonina. Inona zany le patisserie madeleine dia cake dia brioche nampiana fidiram-bola ao an-trano. Ny fana manokana momba ny installation ana photovoltaïque dia maintenance eo ihany koa ny étude conseil ary réalisation momba ny photovoltaïque zany. Tafitsy hoe fianarana foana ny fiainana eo ihany koa efa anatin'ilay fotoana le hoe retraite ny tena dia mitady zavatra atao mba tsy hipetrapetraka. Eo ihany koa ny fahitana an'ilay hoe énergie ankehitriny, tafitsy an'ilay hoe énergie avoazana zany ny photovoltaïque. Tafitsy ao anatin'izay koa ny etaeta hoe ahoana ny fomba andalinana an'izay sy iainana an'izay bebe kokoa. Taorian'ny fampiofanana isy ny tantsorika omena ary fanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fandraisana ireo maniry iofana eo amin'ny CNFPPSH Ampandrianomby. Fa ho fahatsiarovana ny datiny fa 7 martsa 7/7/7 misy ny adihevitra ho fahatsiarovana ny tantara izay karakarain'ireo mpikaroka mandritra ny 2 andro etsy amin'ny Akademia Malagasy. Loha hevitra maro no hodinihana mandritra ity fiaonam-pikarohana iraisam-pirenena ity raha ny fanadihadiana androany fity anokolona. Tsy datin'andro iray ihany ny daty ho fanavotam-pirenena raha fanazavana mpikaroka izay mandray anjara amin'ity fiaonam-pikarohana iraisam-pirenena androany ity. Ankalazaina mandritra ity taona ity ny 5/70 taona ny datin'ny 7 martsa ka antony ampahafantarana ireo voka-pikarohana samihafa. Ilaina ny fampahafantarana ireo zava-nisy sy ny tantaran'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Napitaina amin'ny malagasy dia tsara fantarina ny tantara. Tsy afaka nroso mihitsy tsika tsy fantatritsika tsy momba tsika raha tsy mahafantatra an'ilay tantara aloha dia tsy afaka nroso mihitsy tsika raha tsy misy adihevitra mafonja ny amin'izay tokony alehan'ny firenena sy ny fiandrianam-pirenena. Dia amin'izao fotoan'izao zany tsika aiza ho aiza rehefa avy tarafina ilay tantara sy ny zavatra iainantsika malagasy amin'izao fotoana. Tena firenena mahaleo tena ve tsika? Tena firenena voarafitra sy tafatsangana ve tsika? Sa mbola malagasy mitsitokotoko? Kana efa dila raha ny 7 marsa dia mbola azonay ankalazaina sy anaovana fandinihana trany ny momba n'izany. Dia tamin'ny taona 17 sy 2 tao zay dia efa nanomana anakarengezabe tamin'ny 70 taona nankalazana ny 7 marsa nitondra ny lohateny hoe fanjakana maefa sy libre indépendant. Firenena sy fiandrianam-pirenena izay ny loha hevitra lehibe izay novelabelarina mandritra ity fiaonam-pikarohana ity. Mpikaroka maro samihafa manerana amin'ny Madagasikara no hiady hevitra mikasika ireo vika-pikarohana. Isan'ny loha hevitra izay hojerena mandritra ity fiaonam-pikarohana ity ny tantara sy ny literatiora. Eo ihany koa mikasika ny Tsimororo izay ady hevitra ankehitriny. Tsinotsinoavana zany ny fiarahana mijery izay ilay sositevitra hoe ny fanjakana eo fa tokony hiaraka hiady hevitra ihany amin'ny fitrandrahana ireo harena ananatsika ireo mpandrindra ny harena ibony tany izay nataonay tao. Soara tao ka miaraka fanjakana roa manana finiavana izay meny vahoaka ny fahefana dia ny vahoakanay avery ozy ny fanjakana hoe andafo rahatsika ny zavatra misy ampianareo mainty rano tsy azotsinotsinoavina kosa ny vahoaka.
anomboka androany ary toy hatramin'ny raha mipitsoetsy amin'ny akademia malagasy ity fianam-pikarohana iraisam-pirenena ity. Iverina ao anatin'ny vaovaon'ny fampianarana sika fa hiazo any Toliara kosa indray dia omaly tolakandro tamin'ny 3 ora sasany no nivoaka ny valim-panadinana CEPE ho an'ny farim-piadidia mpampianarana Toliara voalohany. Nahitana fiakarana ny tahapahafahana mpanadinana tamin'ity taona ity raha ny fanazavana. Nahatratra 2,7 isanjato ny tahapahafahana CPE ho an'ny farim-piadidia mpampianarana Toliara voalohany ho an'ny taona 2024. Nahitana fiakarana 7,7 isanjato araka izany ny tahapahafahana raha nitaha tamin'ny taona lasa. Fantatra ireo nandritra ny famoahana ny valim-panadinana CPE ho an'ny sisikoa ny Toliara voalohany. Raha tamin'ny taondasa izany dia ny 74,96%. dia tamin'ny tao ity izany dia niakatra ho 82,23%. Marina etoana moa zany fa 4212 ny candidats inscrits fa ny absent kosa dia 199 ary ny afaka tamin'ny somatrara tamin'ny CEP tamin'ny 21 juin igny dia 3300 candidats no niafaka. Ny nahazo salanisa ambony indrindra tamin'ny CEP tamin'ity dia tsy tahaka ny mahazatra hoe olona ray ihany nahazo lauréat. Fa ny amin'ity dia olona 4 be izao nahazo lauréat satria 4 be izao ny zaza avy amin'ny sekoly tsy miankina nahazo ny moyenne de 18,70 isan'isany avy. Dia izany no midika fa mihatsara ny kalitao ny fampianarana eto amin'ny district Toliara voalohany. Ny ezaka amin'ny fanampiana sy fanaraha-maso ataon'ireo ray aman-dreny no antony fombiazana nahazahoana izao fiakarany ny tahapahafahana izao. Faly mihitsy zahay ray aman-dreny satria nisy vokany ny fanaraha-maso ny zaza, ny fanohanana azy ara-tsaina sy ny ara-moraly amin'ny zavatra rehetra. Dia isaoran'Andriamanitra amin'ny zao valim-panadinana mivaly zao dia afaka ananay toy mpianatsy ny institution Père Barré afaka CP 6e dia faly zahay ray aman-dreny ary mirariny zaza rehetra mba ho faly manahaka anay koa miaraka amin'ny ray aman-dreny. Ankoatr'izay, efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinam-panjakana BEPC ny eo anivo ny farim-piadidia mpampianarana ny Toliara voalohany ka ny alatsinainy fa 4 ny volana Jolay ho avy izao no hanatanterahana izany amin'ny fitoerana misafito atao anatin'ny distrika ny Toliara voalohany. Iverina isento ao anaty doka fo isika rehefa avy eo no anarahanao ny fivahinianany avy amin'ny tetikasa Steph iresahana momba ny valin'ny fanadiadina nataon'izy ireo mahakasika ny fampiasam-bola tamin'ny Covid-19 sy ny fandehan'ny tsenam-barim-panjakana tamin'izany. Rehefa avy eo ary. Iza reny tsena ahitana ny entana rehetra ilaina amin'izao fety izao e? Shopliantso. Iza reny tsena tena azo antoka fa mahafa-po indrindra ny fandraisany e? Shopliantso. Iza reny tsena fantatra fa ahitana vidy mora noho ny an'ny hafa e? Shopliantso. Iza reny tsena tena malagasy ka mampisongadina ny tena vita malagasy e? Efa hoe Shopliantso. Aleo zany any amin'ny Shopliantso foana no metsena. Shopliantso. Fiainana mora kokoa. Shopliantso. Je choisis la meilleure façon de gérer mon argent. Je transfère de l'argent, je paye mes achats, j'économise pour mes rêves, j'obtiens une avance pour booster mon activité, je reçois un coup de pouce depuis l'étranger. Où je veux, quand je veux, tout cela sur la meilleure application de Madagascar. Profitez de moins 50% sur les frais de transfert quand vous envoyez de l'argent via l'app Mvoul. Vous aussi, téléchargez vite l'application Mvoul sur Google Store et Apple Store. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Nouveau, découvrez l'univers du très
débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Manabahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa ny avy eo anivo nitetika asa Steph Antoakaviako misy an'Andriamatoa Randria Mananjara Fidèle izay tompony andraikitry ny fanaramaso ho anivo nitetika asa Steph Antoakavana kosa misy any Andriamatoa Erason izay talepanatanteraka ny ONG Ivorary miarabanareo amin'ny rahalahy tonga soa ato anatiny vavaonikolo amin'ity ala ity maro ny vokatra nety nitetika asa Steph atao anatiny 3 volana nanaovanareo fitsirihana ny fampiasam-bola tamin'ny Covid-19 sy ny maro hafa mialoha ny idirantsika ao anatin'izay dia tsara patsahivana ihany angamba ny hoe inona marina moa zany mahakasika an'ity tetika asa Steph ity. Dia faly miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-bavao ny tetika asa Steph dia tetika asa anankiray mifantoka amin'ny fanaraha-maso ireo fanampiana izay azon'ny Madagasikara nentina niatrika ny valanaretina Covid-19 tamin'ny taona 2024 no nanomboka ary 7 volana izay no niasany. Misy fikambanana société civile anankifolo no miaraka mandrindra izay tetika asa izay nandritra izay 7 volana izay ary izy io dia vatsiny vondrona Europeanina mifantoka amina asa fanaraha-maso anankidimy no natao nandritra izay asa fotoana niasany izay ny voalohany ao anatin'izay ny fanaraha-maso an'ireo fanapahan-kevitra stratéjika sy fanaraha-maso ny vaovao veille informationnelle ho an'ny olom-pirenena. Ny faharoa ny fanaraha-maso ny tsenam-barom-panjakana manarak'izay ny fanaraha-maso an'ireny asa sosialy sy fanampiana ara-tsosialy toy ny tosika fameno sy ny vaditsinjo sy ny sosialim-bahoaka sy ny sisa. Ny manaraka izay ny fanaraha-maso ireo fanampiana ara-bola omenan'ny commune toy ny dotation CSB sy ny subvention d'investissement en FDL ary ny caisse école ho an'ny FEFI ary misy ihany koa ny investigation journalistique izay nataon'ny mpanao gazeta ny réseau Malina. Andriamatoa Erason raha ny ONG Ivorary manokana dia isan'ny nandray anjara mavitrika atao anatiny tia tetika asa Steph tia eto ianao inona ny isan'ny ataontsika hoe raha fihezana ny vokatra azo tao anatiny izay 13 volana nanaovana fitsirihan'izay. Ya sorabezaka namana voalohany teny angambany aloha dia tsy arahaba ny vahoaka mpanaraka an'ity fandarana androany arivo ity. Ny ngambany alohan'ny resahana hoe inona ny vokatra mety hoe inona ny antony aloha na tonga le tetikasa no resahana voalohany. Ny tetikasa moa zany arahantsika malala fa tafiditra tanatin'ny amena ara-pahasalamana ny i Madagasikara tamin'ny volana martsa 2024 dia rehefa tafiditra tanatin'izay amena ara-pahasalamana zay tsika dia mila mandany vola maro dia maro araingana dia aingana mba hiadivana amin'ny atao hoe Covid-19 izay toe-javatra izay nefany mitondra risque be dia be mihitsy amin'ny kolikoly amin'ny fampiasam-bola tsy manaraka ny lalàna ary izay mampasarotsony anay firaisamonim-pirenena indrindra moa izay fa misehatra miady amin'ny kolikoly ary marina manokana moa fa ireo fikambanana folo izay miara-miasa aminareo dia fikambanana amin'ny ankapobeny misehatra amin'ny tontolon'ny ady amin'ny kolikoly na konkoa misehatra amin'ny fampirobona ny atao hoe ahitondra eto Madagasikara. Be dia be izay zany no nivondrana mba hoe mila mitandrina ihany tsika satria ary anisany antony ihany koa hoe misy le hoe mety hoe tratrangana kolikoly mety misy ihany koa le tsy fahaizana mitantanam-bola dia sarotiny amin'ny fampiasam-bola mpanjakana satria ny olom-pirenena dia manana adidy sy andraikitra anara-maso ny fampiasam-bola ataon'ny fanjakana malagasy satria ny hetra alohantsika ihany no entintsika
amatsinana reny tetikasa maro samihafa reny ary na dia tsy avy amehitra atsika ary izy ireny a dia avy amin'ny famatsim-bola avy any ivelany izay itrosatsika amin'ny alalany amenaran'ny taranakitsika ka izay no mampasari-piaro anay tao anatin'ny tetikasa stefa dia izay no antony namatsy ny vondrona eropeana ny fikambanana izy taminay a hoe andao ampiana ny firaisamonim-pirenena hitondra ny fanaramaso bebe kokoa ampamatsiana konkoa anay amin'ny fanaramaso ny fitantanam-bola mpanjakana raha miakapobe. Raha izay ny ataontsika hoe antony izany nanaovana ny tetikasa Steph, inona ny vokatra azo tao anatin'izay 13 volan'izay? Ny zavatra misy dia raha mahakasika ny tenanay manokana aloha zany a dia nanaramaso ny fampiasam-bola, ny ezaka ny trandraka ny antotam-bavao, ny antotan-kevitra, antotanisa izay tsy voatery ananany daholobe dia nataonay izay natonga anazy ho azony olona miakapobe satria mazana ny fikirakirana ny fitantanam-bola dia natokana ho ana olona vitsivitsy ihany tsy dia mahazo anazy daholo ka raha fitinina moa zany ny fomba nampiasana ny vola Covid-19 dia nisy ny atao hoe paikady na plan multisecteur d'urgence ny tantanana ny ady tamin'ny Covid-19 dia vola mitetina teo manodidina ny 700 tapitrisa dolara no natokana tamin'izay fotoan'izay kanefa ny atsasa-manila ny mahery kely ihany no afaka nampiasaintsika teto Madagasikara nampiasana an'izay. Raha miakapobeany dia nampiasaina tamin'ny raha ara-pahasalamana le ady amina aretina anankiray, valana aretina anankiray ny zavatra nisy nefa dia fantatra fa ady bebe koa miaraka toe-karena zany hoe nampiasaina tamin'ny famatsiana ny jirama nampiasaina le vola ny atsasa-manila ny be zao dia ny ankoatran'izay nisy any ny fampiasam-bola tamin'ny fahasalamana fa na dia hoe le teti-bola tanatin'le drafitra ny atao PMDU dia efa hita hoe ary amin'ny laharana fahaefatra ny fahasalamana zany hoe mampaplan multisectoriel anazy zay dia hoe masehatra maro samihafa le izy aloha kanefa na dia zany aza any amin'ny fanefatra nisy izay aloha ngambany hoe natonga an'le izy amin'ny lafin'ny fitantanana ngambany aloha nitondrako ny resaka hoe amin'ny ankapobeany dia hita hoe efa nisy fiomanana ihany teto Madagasikara mahakasika ny fitantanana tamin'ny Covid-19 efa nisy ny rafitra efa tokony afaka nampiarana tamin'ny Covid-19 kanefa ny zavatra nisy dia voalohany aloha ny fahadisoana nataontsika ngambany dia ny hoe ataoko hoe fahadisoana nefa tsy fahadisoana ihany koa izy satria iny lalàna nisy dia iny tsy maintsy nampiarana dia ny lalàna mahakasika ny atao hoe les lois sur les situations d'exception dia lalàna nolariana tamin'ny république taloha teo dia io lalàna io nefa mbola manao référence amin'ny atao hoe lalam-panorenana tamin'izany andro zany mbola misy référence amin'ny atao hoe CSR rafitra zay tambola amin'izany andro zany dia tsy voalohany aloha ngambany ny zavatra sy fantatra hoe hiatrika ny ho avy tsika dia ny ataonay ngambany hoe misy mibanjina bebe koa any amin'ny ho avy raha sanatria ary raha toa ary izay moa le hoe gouverner c'est prévoir ny lesoka tsara jerena ngambany hoe sy ny lesona tsara sy tombona dia ny hoe mahakasika ny lalàna ny omana avetsika tamin'ny lalàna mahakasika an'izay dia ny valiny hoe ny omantsika nefa na zany ary mbola misy ny tsy ampy ary mbola misy ny tokony lalàna avaozina ahafana miatrika ny ho avy ny zavatra tokony ataontsika voalohany indrindra ngambany amin'izao zany satria efa somary nilefy le Covid-19 na dia hita hoe efa hiditra amin'ny 4e vague tsika amin'izao anatin'ny 4e vague mihitsy tsika raha tsy diso dia tokony efa mba hoe manana ny lalàna ampelantanana hiatrehana ny Covid-19 satria raha ny teny ta hoe teo za hoe 800 millions de dollars mahery dia 400 millions atsasa-manila no tonga tampelantanantsika dia ankoatran'izay mbola misy famatsim-bola hafa tsy mbola afaka ankitiantsika be dia be manontany tena hoe lany tokoa visa tsy lany le vola Covid-19 be dia be ny tsy lany satria ny lalàna tsy afaka namelantsika nikitika n'ireny vola ireny ka any amin'le fikitiana le vola angamba aloha no afaka resahana.
Iverina amin'izay karazana sosokevitra hoentina manatsara ny fiatrehana ny ataontsika hoe ady amin'ny Covid satria mbola ao anatin'ny Covid-19 tsika amin'izao fotoana izao iverenantsika ny mahakasika izay fa hitodika ato aminao Andriamatoa tompon'andraikitry ny fanarahamaso anivony tetika asa Steph nanao ahoana ny fanomezana ny tsenam-barim-panjakana sy ny ataontsika hoe ireo fanampiana samihafa nandritra ny fotoana ny atrehana ny Covid. Ihany momba ny tsenam-barim-panjakana moa zany tao anatin'ny amehana iny dia namoaka lalàna ny fanjakana namoaka didy ny amin'ny analefahana ny fampiasana ny code de marché public ny lalàna mifehy ny tsenam-barim-panjakana zany nalefahana. Rehefa nalefahana arak'izay izy dia rehefa zavatra azo qualifiena ho urgence dia afaka ampiasaina vola avokoa tamin'izay. Tsikaritra nefa tao anatin'ny fanaraha-maso izay natao zany fa marobe ny fanararaotana an'izay motif urgence izay tao anatin'ny fampiasana ny tsenam-barim-panjakana ary nisy ihany koa ireo ataontsika hoe vidin'entana tao anatin'ny tolobarotra izay tena miopapana nefany ny akenin'ny fanjakana ny fampiasana anazy. Ireny zany isany ataontsika hoe manokatra varavarana ao amin'ny sehatra kolokolo zany ny fanalefahana an'izay code de marché public zay eny fanao anatin'ny urgence sanitaire rahansika. Maro ny tsena izay azo nanaovana ny fanaraha-maso, misy ihany tsy azo natao noho ny antony ara totam-baovao sy ara information izay tsy azo. Reny moa zany mbola ho lazaiko ambany ao ny antony hoe tsy nahazahoana anazy fa momba ny fiahina ara-tsosialy indray nanaovana fanaraha-maso dia hita tao zany amin'ny ankapobeny fa misy ireo olona hita fa tsy tena marefo tsy mahafeno an'ireo sivana tokony hisitrahana zany kanefa ny sitraka ihany, ary misy ihany koa ireo olona hita fa tena marefo zany hoe tena vulnérable nefa tsy afaka ny sitraka. Zany hoe zay zavatra zay zany ataontsika hoe défaillance an'le procédure na sélection teo amin'ny fanaovana ny sivana ny olona mpisitraka zany atao hoe nisy tsy fihetezana atao. Ankoatr'izay moa ny ara-pandaminana organisation betsaka ny hitantsika mpanara vaovao tsara angamba ny korontana tao anatin'ireny fotoana nanaovana ny fizarana ny fanampiana ireny. Fanampin'izay ihany koa ny hita tao anatiny zany fa ilay fanampiana ara-tsosialy toy ny tosika fameno arabola iny zany dia nampiasaina tamin'ny resaka sakafo. Manamarika zany zavatra zany fa tena maro zany ny olona narefo tao anatin'ny Covid-19 efa narefo ny toe-karena sy ny sosialy fa natsikafony Covid-19 avokoa zany reny zavatra reny any ka tsy ampy ilay fanampiana eny fa na ny vary tosika fameno sy ny vatsi-tsinjo sosialim-bahoaka sy ny sisa. Eo ihany koa zany zay resaka organisation zay. Manampy an'izay zavatra zay dia hita ihany koa fa nisy zany tatia rehefa nanao ny haitaky izahay sy ny fifampiresahana tamin'ny fanjakana sy ny agence de mise en œuvre dia nisy ihany tamin'ireo sosokevitra narosonay no noraisina. Ohatra tamin'izany hoe ny fanatsarana ny fomba fanaovana ny sivana, fananganana ny komity mba manao ny fankatoavana ny lisitry ny mpisitraka eo anivon'ny fokontany. Dia iza mahafinaritra zany zavatra zany satria mba tena misy akony ho an'le olom-pirenena zany ny asan'ny tetika asa. Marobe moa ny tatitra efa vita izay azontsika jerevana ao anatin'ny tranokalan'ny mangarahara.mg misy an'ireo bulletin d'information izay vitan'ny tetikasa sy ihany koa ireo lahatsoratra marobe mahakasika ny raharam-pirenena. Resaka fanarahamaso sy fitsirihana ny fampiasam-bola nentina ny atrehana ny Covid-19 ny resaka eto tsara-patsiahivana ihany angambany hoe resahana ihany ao anatin'izay hoe manahoana ny karazana endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa tamin'ireo ataontsika hoe fizarana fanampiana nandritra ny vanim-potoana nisiny Covid iny. Mbola ao anatiny moa zany sika fa hoe tamin'ny fotoana nampamaivay azy. Ny endrika tsy fanarahan-dalàna aloha zany ny tena hita tao anatin'ireny fizarana ny fanampiana ireny dia ny teo amin'ny fanaovana ny fanoratana anarana.
misy zany ireo ataontsika hoe tompona andraikitry ny fanoratananarana eo anivon'ny fokotany no lasa manao fanekena le fanoratananarana na dia tsy misy arany karapanondrom-pirenena sy ny karnem-pokotany ilay tokantrano zany. Zay ray eo ihany koa zany no hoe misy olona afaka nisitraka nefa tsy tena avy eo amin'ilay fokotany misy anazy. Ary misy ihany koa ny ataontsika hoe kolokolo zany amin'ny olo-pantatry nyreny responsable an'le fizarana reny ka afaka izy misitraka na dia tsy tena olona mipetraka eo arana izy nefa tsy tokon'izay ny zarana anazy satria efa betsaka ny olona nareo. Fanampon'izay misy ihany koa ny ataontsika hoe tao anatin'ny fizarana ndray fanampiana reny izay nahatonga resabe amin'ny andro alina no izarana ny ticket social-mbahoaka sy ny ticket isitrahana ny fanampiana rehetra nefa ny andro Covid izay tamin'ny ray sasany anatin'ireny confinement reny zany betsaka ny ataontsika hoe problème tamin'ny resaka fandaminana amin'ny fizarana hitantsika anatin'ny tatitra ny Steph bulletin numéro 4 avokoa izany rehetra zany. Ivena kely ato aminao Andriamatoa Erason ankoatra ny PMDU moa zany dia isany nahitana tsy fatombanana ihany koa raha ny ataontsika hoe ny vaovao voarainay mahakasika ny fanapahan-kevitra samihafa tamin'ny fihibohana sy ny manodidina an'izay mety manahoana ihany koa ny fipetraka izay tao anatin'ny fitsirihana nataonareo. Ie, misaotra betsaka amin'ny fanontaniana fa satria anisan'ny asa nataonay tokoa zay asa zay satria amin'ny mapa-firaisamonim-pirenena dia misy andraikitra koa anananay zay manao ny ady sisika mampaniny laklosy ary nomeny lalàna fahefana koa zay ametraka fangatahana eo anivon'ny zay fitsarana mahefa. Nisy nitranga manokana ohatra n'izao zao hoe tamin'ny nisy taona ary mety nareo koa voakasika an'izay raha tsy diso nofehezin'ny fanjakana ny noferana moa zany raha ny fiteny mamarina kokoa noferana ny famoahana fandaharana zay manana endrika politika na ekonomika tsarotsika tsara angamba nisy arrêté interministériel dia anisan'ny ady nataonay tamin'ny firaisamonim-pirenena nametraka fangatahana teny anivon'ny filakevim-panjakana tamin'ny conseil d'état hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana iny ary tsy manara-dalàna angamba ny aloha voalohany indrindra le izy satria na le lalàna zay ny lazaina hoe nakana le fahefana dia tsy manaraka lalam-panorenana noho izany tsy manana tsy mety le izy. Tatiorina moa le izy nofoanana le izy tsy nisy le famerana ka anisan'ny atao hoe fandresenana anankiray ahafahantsika tato amin'ny liberté d'expression ny afaka itenenako anazy satria akoatra ny kolokolo dia ny famerana ny sehatra amin'ny ona hevitra dia maneran-tany ary nahitantsika koa tena nisy ny teritery maneran-tany anisan'izany koa Madagasikara ary raha tsika mahita toy fa raha ny tombana nataony Reporters sans frontières dia anisany nahazo noty ratsiratsy antsika mahakasika an'le anisan'ny tsaokevitra ihany konkoa zay niatrehanay tamin'ny atrikasa maromaro tamin'ny tetikasa Steph dia ny hoe mazana ny amehana mamoaka ny zavatra efa tsy nety hatramin'izay ny kolikoly dia mazava ho azy fa nivoaka kokoa le kolikoly ny endrika zavatra nisy afaka koa dia tsy fitatana tsy fahaizana amin'ny fitatam-bolam-panjakana misy mpitatam-bolam-panjakana tsy nomena fahefana hitatana an'izany no nitatana an'izany misy ihany konkoa nivoaka konkoa nohotrany hoe ny tsy maty manota amin'ny fitantanam-bola dia ny vomaika ny vohitra konkoa izy tamin'ity tamin'ny Covid-19 ity. Misy ihany kosa nefa ny atao hoe zavatsoa izay afaka nianarantsika tamin'izay zavatra izay dia tahaka ny famoahana ny antotanisy mahakasika ny fampiasam-bola tamin'ny alalan'ny tranokala ny MEF izay tsy diana kely anisan'ny zavatra afaka hitiafana ny MEF manokana izay zavatra izay tsara tohiziny tsy ratsy daholo ihany le izy. Ny farany ihany konkoa dia ny hoe na efa tsy diako toy ihany le izy fa mariako manokana taloha vitsy ny mpitatam-bolam-panjakana no voasaziny lalàna tena hoe migadra noho ny fanotokodinam-bola vitsy dia vitsy le izy
tamin'ity le izy dia hita ihany konkoa mbola vao mainka vitsy satria raha mijerytsika zao teo nivon'ny fitsarana namoaka ny paka namoaka ny izay fitsarana rehetrarehetra fa tena mbola tsy nisy ny fitoriana mahakasika amin'ny kolokolo tamin'ny Covid-19 dia io zany nitodianay hoe na izay manokana ihany koa satria nomeny lalàna fahefana izay afaka mametraka fitoriana nivon'ny fitsarana misy ihany konkoa nefa ireo rafitra izay afaka misautosezirana na maka ny tenany hoe aleo ngambany no fanadihadiana manokana mahakasika an'ity dia ndao raha tena misy le trangana kolokolo na misy ny trangana fanodikodinam-bola na tsy fahaiza mitantana na hoe gestion de fait dia afaka mandeha makany amin'ny fitsarana mahefy izay zany ny tena olana dia le fiarahan'ireo rafitra rehetrarehetra reo zany manao hoe andao nanao tatitra zao ny cour des comptes na ny hoe fitsarana ny compte dia hatramin'izao tsy mbola fantatra hoe tena nisy tokoa ve ilay fandraisana andraikitra ireo rafitra mahefa mba hialana mba hoe misy amin'izay hoe misy ny fanadikodinam-bola inona tokoa ary ny zavatra tokony atao zany hoe tsy mbola tonga hatramin'ny farany zany ny ataontsika hoe nareo no nilaza fa mbola tsy tonga hatramin'ny farany ny ataontsika hoe fanohizana andreo ataontsika hoe antota taratasy samihafa atao anatin'izay hitodika atao aminao Andriamatoa Randria Mananjara Fidèle isany teboka ny songadina atao anatin'ny fitsiriana nataonareo ihany koa ny mahakasika an'ireny caisse école sy ny fefia sy ny maro hafa ireny nahoana ny ataontsika hoe rafitinina ny zavamisy hita atao anatin'izay ia ny mahakasika ny fanaraha-maso an'ireny subvention izy ireny moa dia fanampiana ara-bola na alefa mivantana eny anivon'ny commune ho an'ireo CSB sy association fefia eny anivon'ny sekolim-panjakana tsikaritra zany tao anatiny fa taraiky aloha ny fahatongavan'ilay fanampiana ara-bola izy ireny anefa dia natao hiantoka amin'ny fanodinan-draharaha madinika sy ny fikarakarana madinika eo anivon'ny CSB na ihany koa ny anivon'ilay sekolim-panjakana misitraka izany fanampin'izay ihany koa ho an'ny CSB manokana somary manahirana an'ireo chef CSB ny manamboatra ireo antota taratasy toy ny fanaovana ny PTA ny budget sy ny sisa noho izay formation tsy ampy izay manaraka izay ihany koa arak'ilay mahatara anazy vao tonga dia matetika ao anatin'ny fotoana le tena ilana azy zany tsy tonga le izy ary rehefa tonga ny fotoana fahatongavany dia matetika lany any amin'ny sarany fikarakarana madinidinika tsy tena mifandraika amin'ilay filan'ilay CSB no andaninan'ilay fanampiana zany zavatra zay zany aloha no hita hoe tena nisongadina ho an'ny CSB raha ho an'ny fefy manokana indray atao hoe tsy dia tena tao anatin'ny fotoam-pianarana moa nisy ny confinement tamin'ireny fotoan'ireny nefa ny hita ihany zany fa ilaina ny famatsiana ara-bola toy ireny mba ahafahana manatsara ny tolotra eo amin'ny sehatra ny fampianarana indrindra ny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny zay tena hitantsika ny tahan'ny sekolim-panjakana amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao mampikaikaika na ny ray aman-dreny arany sahirana zavatra ao anatin'ilay tena ataontsika hoe investissement amin'ny capital humain ngamba ireny zavatra ireny tsy tokony atao hoe anatin'izay fahatarana zay satria misy fotoana ary misy saison le fampianarana tena manampy amin'ny ampahany betsaka mihitsy izy ireny ho an'ireny sekolim-panjakana ireny za koa tambatra ao anaty fantaniana ray ngamba ny Andriamatoa Erason ny mahakasika ny voka-pikaroana ny voka-panadihadiana na voaka ny ataontsika hoe nanaovana ny resaka investigation nandritra n'ireny fotoana ireny sy ny olana samihafa mahakasika ny fahazoana antotan-kevitra sy fahazoana antotam-baovao nandritra n'izay fotoana nanaovana ny fitsirian'izay raha toa banky tokana angamba le izy dia tsorina hoe misy aloha ny adiny koa ny nanazava fa satria nisy tokoa ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana anankiray dia ny investigation malina misy folo eo izy zay raha tsy diso ny fanadihadiana nataonay dia natao karazana boky le izy nisy konkoa ny investigation audiovisuelle zay afaka jerentsika amin'ny tranokalan'ny transparency internationale na koa ny malina
tranokalany malina fa raha amin'izay akapobeany zay no fitinana hoe inona ny zavatra nitranga dia ny hoe ny rafitra mihitsy ny angambany a zay efa tokony hoe nometsika fahefana dia ny hitako hoe ny ministéran'ny fahasalamam-bahoaka tokony nometsika vahana bebe koa tamin'ny Covid-19 kanefa ny zava-nisy a dia lasa miparitaka namorona rafitra vaovao tsika izay tsy ny voatery nisy lalàna tao ambadika ny nametrahana anazy ireny dia izay no angambany hoe ny fototry ny tsy fetezana rehetrarehetra dia nefa nisy zavatra maro samihafa efa nisy valana aretina maro samihafa efa azo lazaina hoe ny omanantsika Madagasikara efa nisy ny choléra efa misy ny peste izay ahafahantsika niady amin'ny Covid-19 any konkoa izay efa fahatraika efa zavatra nisy zany fa manaraka angambany tsara hoe fototra amin'izay zavatra efa misy aloha dia nysosikevitra manaraka avy aty aminay any konkoa dia ny hoe satria nampiasaina matetika ilay amehana nanazavana hoe satria maika zay dia voaterina voaka zao hanina zao satria maika zay dia voaterina voaka zao kanefa rehefa dinihina taty aoriana konkoa nefany tsy voatery fandaniana maika avokoa zavatra nitranga rehetrarehetra tao fa nampiasaina fotsiny le izy dia lay vorosoratra nanatin'ny lalàna konkoa hoe rehefa misy ny amehana dia tahaka zao no nampiarana azy dia tambatambatra lay fombafomba na le procédure dia vao maika ny sarotra kokoa le nampiarana ny fampiasam-bola tamin'ny Covid-19 dia very le izy ary nitsokevitra farany dia ny hoe ilaina ny mandany ny lalàna anankiray mahakasika ny accès à l'information na hoe fisitrahan'ny olom-pirenena antotam-baovao antotan-kevitra eto Madagasikara efa raha tsy diso efa misy volavolan-dalàna anankiray izay napetraky ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina efa napetraka teo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta ka eto manao antso avy izay firaisamonim-pirenena zay hoe efa elaela ihany angambany izay no niodikodina teo efa mampolo taona ny marina ampolo taona maro raha tsorina ny marina efa niodina izay zavatra zay tsy efa tokony fotoana angambany zao amo analyse ary farany any konkoa farany dia farany tsy mitovy mahakasika an'izay accès à l'information zay tsy mitovy ny fahafahan'ny olom-pirenena misitraka vaovao indrindra mahakasika ny fitantanana ny fond Covid-19 zay no fisiana firaisamonim-pirenena ihany koa mahakasika an'izay hoe ezaka mampita an'ilay vaovao kanefa ny enti-mananay tsy ampy any konkoa tsy afaka hitety ny aina manjery isan'andro nazava hoe zay tokoa ny lisy dia vokatry zavatra zay nefa konkoa ny mpanao gazety tsy voatery nanana ny fahaizana ary tsy ny olona rehetrarehetra ny manana ny fahaizana mitrandraka an'izay zavatra zay tokony hamafisina ny fahaizan'ny mpanao gazety amin'izay lafin'izay mba hahafahan'ny olom-pirenena mahafantatra hoe inona tokoa ny dikany reny antotanisa reny inona ny antony amoahana n'ireny fampiasam-bola reny karazana fangatahana miaro sosikevitra izay efa noentinao zay dia tohizantsika amin'izay ihany koa andriamato Randriamananjara Fidèle inona araka izany isan'ny teboka mila mafisiny eto Madagasikara ahafahana mametraka ny mangarahara indrindra ny ahafahana koa zany mamerina ny fahatokisana indray ny fahatokisan'ny vahoaka ny fanjakana mijoro anatin'izay tanjona fametrahana mangarahara zay moa zany ny fisian'ireo mpanara-maso fisitrahana ihany koa andreo atotam-baovao sy atotanisa araka ny tenin'ny namana Hery Rason efa manao ny haitaky mikasika ny loi sur l'accès à l'information zahay tsy mandeha irery koa nefa ny satria ny vaovao sy ny atotam-baovao mety hanana n'izay caractère confidentiel izay hitantsika tsara tanatin'ireny Covid ireny fa nisy trangana olona iray nisitona lakolosy tamina ministera iray ka ny afara tamin'ny fanagadrana eto ihany koa zany zay dia manararoatra ny amin'ny adoption ny lalàna mikasika ny fiarovana ny mpisitona lakolosy na ny loi sur la protection des lanceurs d'alerte, des signaleurs, des observateurs reny zavatra reny zany isan'ny miantoka lehibe ny fampanjakana ny mangarahara ny fampandraisana ndraikitra ny olom-pirenena indray dia miankina amin'ny fiarah-miasa fanjakana foibe sy ireo ministera izay voakasika anaovana ny fanaraha-maso
aminay firaisamoam-pirenena zay manao ny asa fanaraha-maso na nano sarotra ny fangalana ny antotakisa ny antotanisa noho ny tsy fisian'izay taratasy fanarahana convention vita ara-tsoratra ka rehefa midina ifotony ireo mpanara-maso izay avy amin'ny fikambanana société civile eo amin'ny any dia misy an'izay fitakina taratasy zay tsika moa tamin'ireny tao anatin'ny valanaretina ny tahaka ny kapetsan'ireo commune aiza ny taratasy avy ana ministera foibe ka nampiena ny ataontsika hoe ny isan'ny commune azona nantanterahana ny asa zay zavatra zay zany tao anatin'le 3 volana any asany na zany naty zany arany nanome fiofanana ihany koa zay mba ahafahan'ireo observateur maka an'le information amin'ny fomba manaraka ny lalàna sy ny amin'ny manaraka ny zavatra tokony atao teboka anankiray ankoatran'izay anankiroa lalàna anankiroa zay dia ny hoe fampandraisana ndraikitra ny olo-pirenena ny décision entina manao ny safidy anaovana investissement indrindra eny anivon'ny commune dia tokony hifanarahana hatrany amin'ny filan'ny vahoaka zay misy eo aminy miatra ihany koa zay zavatra zay aty amin'ny fanjakana foibe raha iresakytsika ohatra hoe ny téléphérique ve no tena tsara sa ny fanamboaran-dalana dia anontaniana ifampiresana ifampierana amin'ny vahoaka olo-pirenena zay zavatra zay satria samy manana ny mahay azy ny commune tsiraidray ihany koa dia samy manana ny mety aminy ihany koa ny olona tsiraidray tsika tany demokratika ataoko angamba fa isan'ny mampanjaka ihany koa ny haitondra izay zavatra zay fiarana ny olo-pirenena marina fa efa misy ny ezaka atao amin'ny fanjakana eo amin'ny consultation ny société civile amin'ny décision rehetra zay atao fa tsara hatrany manampy an'ireny ezaka ireny mba tena ho tafiditra ao anatin'ilay hoe fanjakana tsara tantantsika mangarahara ka tena mipaika any amin'ny tokony hisitraka azy ny fanampiana sy ny vola rehetra zay ampiasaina eto amin'ity Madagasikara. Hotozantsika eo anatin'izay fanentanana ny olo-pirenena zay Andriamatoa Erason teny farany omenanao ngamba ny satria efa madivy farana ihany koa ny fotoana ho an'ity alay ity inona ny fanairana hoentinao ny olo-pirenena mba ampandraisana anjara sy andraikitra azy ireo satria tsy voatery ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro hafa ihany koa no afaka manao taxe manao ny fanairana ny fitondram-panjakana amin'ny toe-java-misy salan'izao fa isan'ny manana ny anjara toerany ihany koa ny olo-pirenena anteny farany hoentinao mahakasika an'izay. Ia, misaotra betsaka anao ny teny farany hotenenina amin'ny mpanaraka an'ity fandaharana ity ngamba dia ny hoe aza miandry angamba ny aza mitatao lalandava ny fanjakana satria misy ihany konkoa ny andraikitra zay nampantsorona anao tongava sarotiny amin'ny fampiasam-bola ny vola zay volanao satria ianao no mandoa ny karamany ireo mpitondra ireo ianao no ataoko hoe mamatsy ny tetikasa rehetrarehetra zay ankabeazany mety ny fanjakana ary ny taranakitsika no ibabiny trosa zay amy alalan'izay tetikasa sy fandaniana miopapana zay ho ampiasaina amin'ny tany sy ny firenena ka ny andraikitrao ngamba ny aloha no hitodiako voalohany aminao dia ny hoe anjaranao amy alalan'izay rafitra omeny lalàna rehetrarehetra anao amin'ny fitakinao amin'ny curiosité ampelatananao ngambany zay no afaka teneniko hoe ianao rehefa mivadika olo-tsotra mivadika olo-pirenena no ahafahana mampandrosa ny Madagasikara fa tsy voatery hoe miandry ny fanjakana malagasy foana konkoa akory fa mitodika fanjakana malagasy ndraiky konkoa satria teny farany angambany izy ity dia ny hoe efa naveriberiko any angambany tamina fandarana hafa hoe efa menamena ny raha mitondra tôbily tsika dia efa menamena avokoa ny tableau de bord efa tsara koa ngamba zao ny fotoana atongavantsika saina hoe ndao irona bebe koa amin'ny fanjakana tsara tantana fanjakana tsara tantana tompoko dia ny hoe mampiatra lalàna zay tokony misy mitalàna tsy mampiatra lalàna tsy mitanila ary ny farany dia ny hoe tsy manaja ny sata républicaine ary manaja ihany konkoa ny atao hoe séparation des pouvoirs na ny fisarahany fahefana anankitelo ny tsindriko manokana amin'izay ny hoe
fahefanam-panatanteraka aoka mba tsy aka tsindritsindry anindrinindry ny fahefanafa mety tante anao an'izay fa aoka mba anajany izay fahefana zay ny fahefana mpanao lalàna konkosa mijoro amin'ny andraikitra zay nomeny lalam-panorenana koa dia mandany ny lalàna eto amin'ny tany sy fanjakana fa indrindraindrindra manao tombana ny politika mpanjakana ny fitsarana ihany konkoa dia hoe mahaiza mijoro matoky anareo zay vahoaka malagasy amin'ny indépendance anareo na ny fahaleovan-tena anareo mijoro amin'ny zay voalazany lalàna fa zay ngamba ny sisa ary mino zay fa vahoaka malagasy rehefa manaja ny lalàna ianareo dia manohana anareo hatrany hatrany zay feno dia feno fanazavana mahakasika izay ankasitrahany ianareo mirahalahy nitondran'izay vokatry ny fitsirihana mahakasika ny fampiasam-bola tamin'ny Covid-19 sy ny tsenam-barim-panjakana nandritra n'ireny fotoan'ireny fitsirihana nataon'ny tetikasa Steph dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ity alaity ankasitrahana feno ianao manaraka izany hany atokantrano veloma tompoko. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnels vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.